30 miliara ariary nidra amin'ny commune Antananarivo renivohitra atao amin'ny knaps na nisingizina mpanolotsaina tanàna fa tsy nafantatra izany. Fitantanan'Antanan'Antananarivo, fitohanana, lalana ratsy, fako misavovona, aiza ary iza ny tompona andraikitra. Parkinina tokotany ben'ny Mahamasina, hiaran-tsindry ihany koa ireo mponina. Ankafaliana sy ampitiavana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no hiara-bakonao no sady hitsidiako ny tokantranonao amin'ity hariva ity tonga sondrenao atao anatin'ny fampalalam-bavao ny fahitalavitry ny MBS ako manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny rahantsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo maloto feno fako ny tanàna eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny androany tsy hita izay tena fandraisana andraikitra ataon'ny fiadidiana tanàna Antananarivo renivohitra mahakasika izany andro miaratiana. Mateo Prince. Anisan'ny nanenjehana mafy ary natao fitaovana nanaratsiana ny mpitantana teo aloha lalao Ravalomanana ny resaka fako mivangongo sy ny loto isaky ny elakelan-trano. Na inanakihana sy nanasoketa azy avokoa tamin'ny mbola tsy teo amin'ny fitondrana no lazaina fa tsy mahay mitantana. Raha tsy voaroaka ny fako dia tonga afa-tsy amiko hoy ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao io tamin'ny fampelezan-keviny. Aiza ho aisika izao? Feno fako miangona sy mivangongo Antananarivo ka mandoto sy manara-tsendrika ny tanàna. Efa divitry ny fako mihitsy ny daba tsy tazana intsony. Paritaka eny ivelany ka mahatratra ny arabe. Tsy zaka intsony ny fofona teraka izany. Ny andro raha teo fahavaratra ka rehefa mirotsaka ny orana miakatra ny fofona ary vao maika maloto ny tanàna ka mety hiteraka aretina hafa indray. Misy maka ny fako saingy toa atao ala safay fotsiny izany hoe ireo mponina. Tsorofina hatramin'ny farany fa vao maika mampitombo ny fahavoazana efa misy. Misy tsy afaka le fako be da be mihitsy ny fako dia maimbo be vao tsisy maka. Tsy tena fodio tsara na misy any malotoloto kely ohatrany hoe lasa misy aretina zany mitsanga amin'ny olona. Tokony hoe intelo zany intelo isan-kerinandro izy madio tsara. Ny fako maimbo dia na ny olona raha tsy tamana tsy mandeha aloha le izy raha izao amin'ny androntsika izao tsy mandeha mihitsy sady tsara amin'izay tsirofina tonga dia direct mbola kely ohatra rehetra amin'ny aniny reto fotsiny nirofina zareo io amin'ny aniny avelany eo dia maimbo foana io zany mitangorona mahafoana le fako zany tsy misy tsy mety eo zany matoa mbola voarindra ary zareo le laminazy. Tsara mariana fa efa naverina amin'ny komina ny fitantanana ny fako eto an-drenivohitra. Fitaovana maro no narantaranty tamin'ny fandraisana fahefana saingy miara-mahita ny rehetra fa mbola mitoetra foana ny olan'ny fako mandrakitsy ny androany. Na inona lazaina tompona andraikitra voalohany aranjaran'ny komina no misanjany. Toa tsy laram-pameana ho azy ireo mihitsy nefa ny fahadiovana. Dradradradrainy isan'andro fa hanao foto-drafitrasa minaram-penitra kanefa ny fahadiovana aza tsy voatandro. Ny tanàna rehetra feno loto. Ny taona 2024 no nandraisany ben'ny tanàna ny fitantanana. Tsy misy zavatra mandeha eto. Korotandava ny ianany mponina Antananarivo. Ny fitohanany fifamoivoizana mampiteny ny mona. Zary lasa foto-tsakafo ny andavanandrom-piaina ny mponina mihitsy. Ny lalana potika, ny fako tsy voaroaka. Ny vavany tsy atao be fa ny mamerina azy ny sarotra hoy ny fomba fitenenana. Izy indray no anliana ny tsy fahombiazana sy ny tsy fahaiza-mitantana. Lafim-baovao afantanteraka teny grevy nandoro-kodiarana ny sakana fifamoivoizana ireo mpianatra katso mipetraka ao amin'ilay trano ny mpianatra may efa tamin'ny roa taona lasa izay. Fantatra tokoa matsy fa fampanantenana POAKATY hatrany no azon'izy ireo avy amin'ny mpitondra fanjakana. Ny antsipirin'izay avetrany ary eo amin'ny sary Sindratsany toky Ramarla. Ankatoko ny fanovanan'ny mpikambana anatin'ny governemanta ny grevy ireo mpianatra mipetraka atao amin'ny trano may izay siten'ny mpianatra eo akaiky ny Cité Rose. Raha tsy aivina ny tantara dia ny volana septambra 2024 no mahita teraka ny tranon'izy ireo ary nanomboka teo ny fampanantenana POAKATY nataon'ny mpitondra fanjakana sy ny minisitra tompona andraikitra. Fa nanantona ny ministera zahay fa maro zay no nandeha tany dia avy eo moa tamin'ny voalohany mbo tamin'ny entrepreneur mbo nisy hoe passation de marché le fanaovana le asa fanamboarana trano dia avy eo le izy le fa tsy naomby le entreprise tsisy fanapahan-kevitra nataony zareo dia fa roa taona ty dia nafindra amin'ny croix zay mbola olony
ministère ihany zay tompony ndraiky le TMCT dia izany no nanateraka ny asa. Dia avy eo moa rehefa tamin'ny croix ny fanamboarana ny asa dia mivomaiky ny tavozavoza tsy mandeha amin'ny rariny le fanamboarana, mandeha mamboatra le raha ihany zareo miasa. Dia avy eo koa mipody koa rahampitso dia afaka herinandro koa mipody koa ohatran'izay le fanamboarana le asa. Dia izay no tonga ty hetsika androany ty. Noroso tamin'izao fitokonana izao ireo mpianatra satria leo ny fampatoriana mitsangana azy ireo. Efa nisy indray ny solotena ministera ny fampianarana ambony tonga ny fampiresaka sy namono afo tamin'izy ireo androany hariva saingy tsy mahatoky intsony izay lazain'izy ireo mpianatra. Voatery misisika any amin'ny tranon'ireo mpianatra namany moa ireo mpianatra mahay trano ireo efa roa taona izay ka izay no anaovan'izy ireo izao antso avo sy hetsika izao. Nidina teo amin'ny parkina tokotany be ny Mahamasina ireo mponina manodidina any Mahamasina androany maraina mandany fanaparam-pahefana atao azy ireo ireto mponina ireto, indrindra ny fampandoavana azy ireo vola mihoatra tahaka ny vola efa nalohan'izy ireo teo aloha avitra Sondrabe tahirinena. Ity kan nanehoan'ireo mponina avy eo amin'ny fokotanina mpamarinana tsy mialonjafy akady lalana raha tsy ny fanapara-pahefana ataon'ny SMDG azy ireo. Omaly dia nisy ny manam-pahefana iray tonga nanao tsindry ireo mponina raha nambaran'izy ireo hatrany. Mbola hita tena toerana ity farany io maraina io. Manoloana izay zavantranga omaly izay dia naneho ny fahatezerany manoloana ny parking izy ireo ny maraina teo. Ireto mponina ireto anefa dia mandoa ara-dalàna ny ofan'ny parking hatr'izay. Tsy nisy akory ny fampitandremana fa avy dia nidina ifotony avy eo amin'ny ivon'ny SMDG. Fiara-manodidina 700 eo ny voakasika izany fametrahana contravention izany. Tonga dia nametraka contravention amin'ny tomobile ana tsirairay ny SMGD ary saika mbola metraka androany fa nilavina vahoaka tsy mety izany. Izahay tompoko dia manana ny association tokotany be petraka amin'ny préfecture de la police ara-dalàna ary manana ny convention miaraka amin'ny monsieur le maire tsy nisy mihitsy fampahafantarana raha ny fitondrana amin'ny fandimby tena ny olona teo alohan'ny izay mitondra amin'izao fotoana lehibe amin'izao fotoana dia manaja anay ary miantso anay rivo eo rany foana. Misy fiara anay be dabe izay mipetraka eo dia tonga dia hoe akamy vola 5 000 ariary par jour, ça fait 150 000 ariary par mois. Tsy zakanay tompoko. Mba tokony hisy fifampiresahana natao, tokony hisy fifampanajana mba natao sy napetraka zany satria vahoaka sy mpitantana tokony hifananja zany. Ka zay indrindra ny tena ohatrany tsy mety eo amin'ilay fitantanana zany zay le hoe tsisy fifanajana, tsisy fifampiresahana fa avy dia mandefa teny midina didijadona aty amin'ny vahoaka. Le tomobile olona rehetrarehetra efa misy autocollant daholo dia mba tokony mba hoe jerena ito misy autocollant fa avy dia hoe tsisy an'izany fa tonga dia aloha ampiatao daholo ny contravention rehetra. Tsy mety zany. Tsy mety zany zany. Tena tsy mety zany, tsy fitantanana zany aminay. Nany avy eo anivon'ny fokotany aza dia tsy nahazo filazana akory manoloana ity fametrahana ny contravention ity. Fa problème tamin'ity zany lasa le maraina lasa mandovoly ka zay zay sosikevitra izy ho any amin'ny amia zay le amin'ny latsaina dia sekanao zay hoe le adhérent kosa tokony tsy hampanaovana an'izay intsony satria 750 000 mbola plus an'le 125 vola ihany zany. Efa tsy mahagaga intsony ny tsindry sy ny fanapara-pahefana ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao amin'ireo vahoaka. Misesisesy loatra ny figiazana sy ny fanimbana fananan'olona etsy sy eroa. Azo eritreretina fa endrika iray entina any antsemana ny findramam-bola izay nataon'ny commune tamin'ny Knaps izao zava-mitranga izao. Ny olombitso no mahazo tombotsoa ao anatin'izao ka ny madinika hatrany no mizaka ny vokany. Vaovao ny trangam-piarahamonina avy any Ambanja dia mampikaikaika ny vahoaka any an-toerana ny fanapara-pahefana ataon'ireo miaramila izay karamain'ireo mpanan-karena ny an-toerana amin'izao fotoana izao. Tamin'ity herinandro ity dia fianakaviana iray no namaky bantsilana ny fanazaziana tsy ara-drariny nataon'ireo miaramila ny ray aman-dreny izy ireo. Zera Maimanjanary Manora Andriamalala. 70 taona ity lehilahy ity sendrany andro omby nanodidina tanànam-pandraraha iray ao Ambanjy izy no nisy miaramila nanatona azy avy hatrany dia nitaky vola. Nilaza ity iray mpianakaviana ity fa tsy manam-bola saingy tsy nanaiky izany ireo miaramila hoy ny fanazavany ka avy hatrany dia nampiatra ny herisetra tamin'ny alalany fanasaziana an'ity rangahy efa antitra ity. Aloha mindao mitsangana amin'ny lalabery mitsinjaka la mozika zay. Za olanko raha zay koa tsy fataoko fitsinjahana zegny amin'ny taonanakazo io. Za tsara nagnano fitsinjaka zay.
raha zay volaniko tsy vitako fa tsy haiko hitsinjika zay anao koa fa tsy mahay mitsinjika aloha ataova la pompe io 200 fois la pompe ataonao io magnano za mavita efatra za kokoko mandraiky amin'ny fotaka io tratranaka aloha mitsangana koa mitrevatreva igny dako ndraiky 5 minutes za farohaka amin'ny fotaka agny ya aloha koa marche canard 10 mètres le retour ya mandeha ndray 10 mètres igny tsy azoko dako 5 mètres fo magnazeky amin'ny fotaka io nanamafy ny iray aman-dreny iray nahita ity tranga ity fa efa fanaon'ireo miaramila ao ambanja ny tahaka izao rehefa misy ny tsy fampimbola sy nona izy ireo tsy azo ekena ny tahaka izany satria efa tany maleo teny i Madagasikara ankehitriny fa tsy tanimbola ao anatina fanjanahantany ka anjakan'ny fanitsakitsahana ny zoma olona toy izany misy polisy araiky namavangolo hipy tsy andrary tatrany laolo nagnano tsolotro laolo ny volagna satria tsy nagneky angalany vola ny pinopokony laolo mandrika androany tsisy valy ny fitoriagna misy eto ke eto ma fa tsy rariny loatra raha mandalo eto ambanja eto ke magnano antsoavo amin'ny vahoakany ambanja fa atsika tsy petraka fo fa eto fa fahavalo areriky raha misy eto ty ke hamono atsika rolo aby io amin'ny tanitsika eto ty gaboraraka manjaka fangalagna vola faniritiriagna olo efa tsisy raha manjary ke ambaratsika ro fa tsika manantsaigny raha ny fanadiadira izay natao hatrany dia mpandraharaha-pandefoefo no nanakarama miaramila iambina ny taniny saingy ireto farany izay niopefy sy mitako vola amin'ireo olona izay sendra mandalo na manodidina rehefa misy ny tsy fampina eo amin'izy ireo ny fanontaniana mipetraka manoloana izany dia ny hoe atraiza marina no tena anjara asany ny mpitandro ny filaminana sy ny tafika eto amintsika no lasa mpiandry fananan'olona mpanambola toy izany no sisa andraikina atraiza ihany koa no tena asany ho an'ny vahoaka raha ny vaovao azo mantsy dia efa matetika ahitana tranga tahaka izany ao ambanja saingy ireto fianakaviana ireto no sahana maky sy namoaka izany amin'ny aino manjery toy izao eo amin'izay lafa mavao izay hatrany ady antony nampikorotana ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao ny tsify sy ny asina intsony eo amin'ny mahaolona hoy ireo mpahay tantara sy mpandaran'ny fomban-drazana tamin'ity androany ity araka izany dia mila averina ny fahendrena sy ny fifankatiavan'ny malagasy taloha raha te hanana firaminana lavitra ny herisetra isika ho iatran'izy ireo avitra sondrabe tahirinena efa tena matory tsy lavoloha intsony ny vahoaka malagasy manoloana ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika asandalo, vakitrano, vonolona, fanendahana sy ny sisa maro dia efa tena mahazo laka indrindra ho an'ny eto an-drenivohitra maro no antony mahatonga izany tranga izany toa ny tsy fisinasa sy ny fitaizana eny anivon'ny fiarahamonina eny mila omena sehatra ireo tanora hoy ny olom-pirenena mba tsy hironany amin'ny zavatra hafa ka mampanitatra ny sainy avy eo izao nge problème amin'izao mantsy amin'le tsisy atao dia be dehibe misotro toka be dehibe mifokarongony dia lasa mananao azy le olona dia tokony mba hojereny mifanjakana zany aloha ireo tanora ireo hoe inona ny zavatra tokony ataony ary inona ny zavatra tokony hampanaovina azy ny toetr'aina zany hitako hoe tena mila hovaina tena mila monova toetr'aintsika zany zay ny hitako hoe tena toetritsika dia ohatrany hoe efa sanana angamba antsika dia le toetr'aina mihitsy mila hovaina zany amin'izao andro farany amin'izao fotoana izao fa ny toetr'aina mihitsy mahatonga an'io ny ankizy koa zany tena hoe ilaina mihitsy zany hoe mampidirina ampianarana zany hay fahalalana zany efa very tanteraka ny asina ho ireo mpahay tantara sy mpandala ny fomba malagasy endrika iray ahafahana mamerina indrindra mpiarahamonina ny famerenana ny asiny tsirairay sy ny asiny mahamalagasy hatray izay voahitsakitsaka aiza le toetsaina mahamanakasy atsika satria taloha tsy nisy zany ka maninona ny misy zao satria very tanteraka le mahamanakasy atsika ka izay no averina rehefa tsikesanao fakaty tsikesanao tsy hifamono rehefa tsikanao tsy fakaty tsikesanao hifamono fa rehefa mifakaty tsika dia tsisy manao zavatra ratsy a rehefa miombona tsika dia tombotsy imbonana resana dia tsisy le famitaka fa le toetsaina zay mihitsiny no entina ho atsaraina amin'ny alalan'ilay sotoavina amin'ny alalan'ny famerenana le hasina manankasina miaina amin'ny hoe olona ny fanahy ny olona fa tsy ilay hoe ny vola no maranga ny vola ny patata le hitatsika ireny satria zavatra mifanapoiziny ireo ka ilay mahatsikasika dia ny hoe ny fanahy ny olona dia hiaina amin'izay tsika mila ndrehetra ihany koa mandray andraiky sy manetry tena amin'ny isian'ny fifankatiavana sy ny firaisan-kina mba isiany indrindra mpiarahamonina araka ny mahamalagasy
Nisy moa ny hetsika nentina namorina ireo andrian-dehibe sy ny olobe maro tetsy amin'ny kanja maitso Mahamasina androany entina indrindra hamerenana ny asiny eto amin'ny firenena. Hetsika iray izay ao anatin'ny hetsika 12 karakarain'izy ireo ity anehoana ny firaisan-kina sy fifankatiavana amin'ny samy malagasy. Vaovao ny fanatanjahantena dia nosazin'ny federasiona iraisam-pirenena amin'ny taranja tsipikanety be isika eto Madagasikara. Tsy fahafahana mandray anjara amin'ireo fifaninanana iraisam-pirenena rehetra mandritra ny herintaona ny sazy nomena any Madagasikara. Antony fanasaziana ny tsy mbola nandoavan'ny Madagasikara ny saran'ny fiantranoana ireo delegasiona malagasy tany Espagne. Nandritra ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany tamin'ity taranja ity izay natao ny volana Novambra tamin'ny taona 2024. Taranja isan'ny nampamiratra antsika teto Madagasikara ny tsipikanety be saingy isika izao voasazy izao noho ny resabola. Tsy afaka handray anjara amin'ny taranja tsipikanety be izany isika eto Madagasikara amin'ny lalaon'ny nosy izay atao eto amintsika ihany amin'ny taona 2022. Vaovao ny fanatanjahantena izay hatrany dia nahitana fidinany ny lentany judo ho an'ny teto Madagasikara tao anatin'ny fandalovan'ireny varan'aretina Covid-19 teto Madagasikara ireny. Atao anatin'ny fanomana tanteraka ny lalaon'ny nosy 2022 izay ho atao eto amintsika izy ireo amin'izao fotoana izao. Avitra Sondrabe Tahirinena. Isan'ny fanatanjahantena matetika mandray anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena ny taranja judo. Nahitana fidinany letany judo tatoato raha nambaran'ny mpikatroka ity taranja ity. Olana lehibe sedrain'ny fanatanjahantena eto amintsika hatrany ny resaka motivation ho an'ireo mpikatroka. Raha iteny hoe tsy mandroso manahirana fa nefa ilay izy mistagna. Izany hoe ohatra hoe mipietinina zany tsika ary nenena ary hatramin'ny nombre-ny judoka. Tsy fantatra aloha fa io ny taranja rehetra manao an'izay fa tsy nenay irery. Fa eo amin'ilay resaka motivation sy ny eo amin'ny organisation mihitsy zany mila avosina kely mba hitaritana ny olona créer centre d'intérêt ho an'ny ankizy. Mifantoka tanteraka ao anatin'ny fiomanana ny lalaon'nosy ny mpikatroka rehetra voasafidy ao anatin'ny ekipa pirenena amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ny avy eo anivon'ny ligna Analamanga. Tsy ny Analamanga ihany no manana tafiditra ao anatin'ny ekipa nasionaly fa misy koa ny avy any amin'ny faritra. Ekipa nasionaly izany dia andrafitra ny ekipa nasionaly Atsoatsy amin'ny fikarakarana ny Jeux des Îles izay ho atao eto Madagasikara. Andray anjara isika ary hitondra avy ny anara Madagasikara ny judoka. Nisy moa ny fisokafan'ny efitrano iray fanaovana fizaran-teny etsy Ambatoroka androany ka azo tombotsoa amin'izany ireo mpikatroka manana ny tepany mainty sy marron. Ho fanampiana azy ireo indrindra amin'ny resaka ara-batana sy ara-teknika ary ampitombo hatrany ny letan'ny judo eto amintsika. Fa anao lalao ara-piralahiana indroa ny baren'ny Madagasikara ho fiomanana amin'ny lalao fifantosanana fanamiatrika ny amboaran'ny Afrika. Amin'ny 14 Martsa ho avy izao no anaovana ny lalao ara-piralahiana voalohany any Turquie ary ny 17 Martsa ho avy izao kosa ny faharoa izay atao any Maroka. Onja lalana Ranavy Manana sy Andry Rakotomalala. Anao lalao ara-piralahiana amin'ny Lion de Curzan izay ekipa pirenen'ny Afghanistan ny Barret de Madagascar ny 14 Martsa ho avy izao. Any Antalya Turquie no anaovana izay lalao ara-piralahiana izay raha vaovao navoaka ny avy eo anivon'ny federasiona ny taranja baolina kitra afghanina. Hatreto tsy mbola nanome vaovao mahakasika ity lalao ity kosa ny avy eo anivon'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra na ny FMF. Ny FMF izay mbola misy korotana eo amin'ny samby mpikambana ary ahina isy fiantraikany amin'ny hoavin'ny baolina kitra malagasy izany raha tsy misy ny marimaritra iraisan'ireo samby mpitantana. Misy ampahany amin'ireo mpikambana ao anivon'ny FMF ihany koa no milaza fa hanao lalao ara-piralahiana amin'ny ekipany Togo ihany koa ny Barret ny 17 Martsa ho avy izao ka any amin'ny kianja Maratrek Maroc no anaovana izay lalao izay. Mbola manjavozavo ihany koa hatreto ny mahakasika izay ho mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy. Mbola tsy fantatra ihany koa ny anaran'ireo mpilalao handray anjara amin'izay lalao ara-piralahiana roa izay. Fa raha ny vaovao mivoaka dia anisan'ireo nantsona hiverina natevin-darana indray ny Barret ny kapiteny teo aloha Abel Nissé. Nisy ihany koa ireo mpilalao mpilalavinahitra vaovao avy any ivelany nantsona ho fanatsarana ny ekipa sy amolavolana sahady ireo taniketsan'ny Barret.
tokony efa iomana dian'izao ny ekipa malagasy amin'ny lalao fifanitsanana ahafahana mandray anjara amin'ny amboaran'ny Afrika taranja baolina kitra izay manomboka ny volana Jona 2024. Anisan'ny ekipa nisongadina nandritry ny kanina 2024 ny Bare ary maro ireo mpankafy baolina kitra no naniry ny hatrehany indray ny kanina 2024 saingy tsy tanteraka aloha izany. Antenaina hitondra vokatra tsara ahafahana miatrika indray ny kanina ho avy eo ny fanatsarana izay kasainy avy eo anivon'ny federasion natao amin'ity ekipa pirenena ity. Vaovao ny toekarena tena moka fanambarana iresana androany ireo fikambanana misehatra amin'ny fitrandrana arena kibon-tany eto Madagasikara izay ahitana ny chambre des mines, ny FEDMINA, ny fédération des opérateurs miniers malagasy ary ny syndicat professionnel minier de Madagasikara. Anisan'ny voalaza ao anatin'izany fanambarana izany ny fikatsoany ity sy ampiarina ity ao anatin'ny taona maro izay noho ny fitarazoan'ny famoahana ny antsoina hoe permis minier. Ny sehatry ny fitrandrana arena kibon-tany izay afaka ampiasaina tsara hoentina manarina indray ny toe-karem-pirenena. Atakin'ireo mpisehatra amin'ny fitrandrana arena kibon-tany ihany koa ny fametrahana olona mafy tsara ity sehatra ity eo amin'ny toeran'ny ministra ny arena kibon-tany. Tokony olona malala ny olana misy eo amin'ity sehatra ity fa indrindra olona mahay tsara ny lalana mifehy ny fitrandrana no atao ministra raha ny fanambarana ny voaka hatrany. Afanena kosa anisan'ireo orinasa afaka misehatra eo amin'ny fanjonona makamba tamin'ny taona ity raha oharina tamin'ny taona 2024 mitaraina amin'ny fisiny tsy mangarahara eo amin'ny fitantanana ity sehatra ity ihany koa ireo mpandraraha amin'ny resaka makamba. Onjalalana arana avy sy Andry Rakoto Marala. Nisokatra nanomboka ny voalohany volana Martsa lasa teo ny fitaom-panjonona makamba taona 2024 manerana amin'ny Madagasikara. Orinasa 7 amin'ireo 7 nanao fangatahana taratasy fahazon-dalana no nahazo ary efa afaka misehatra amin'ity taom-panjonona ity. Raha tsy ahivina, orinasa 7 no nahazo lisansa ahafahana manjono makamba tamin'ny taona 2024 ka ireo orinasa nanaja ny fepetra ihany no afaka nanavao indray izany taratasy fahazon-dalana izany. Ny taratasy fahazon-dalana izay azo avaozana isan-taona. Ireo orinasa valo ambiny kosa dia mbola afaka mametraka ny taratasy fangatahany fa saingy tsy maintsy araha-maso akaiky ny fanajana ireo fepetra rehetra mahakasika ny fanjonona makamba eto Madagasikara. Nanamafy ny fisiny tsy mangarahara teo amin'ny fitantanana ity sehatra ity tamin'ny fiandohan'ny taona ny avy eo anivon'ny groupement des aquaculteurs et pêcheurs de crevettes de Madagascar na ny GAPCM. Tombanana ohatrany amin'ny $20 ny vola very amin'ity sehatra ity isan-taona vokatra izay fisiny tsy mangarahara izay. Na izany aza anefa dia napiditra vola manodidina ny 9 miliara ariary ity sehatra ity tamin'ny taona 2024. Raha mipetraka tsara amin'ny mangalahary eo amin'ny fitantanana anjony makamba eto amintsika dia tokony apiditra vola manodidina 15 miliara ariary isan-taona ity sehatra ity fotsiny. Mbola tsy azo atao kosa anefa ny manjono amin'ny alina any amin'ny faritra Andrefanosy ka hatramin'ny 14 avrily taona 2024. Vaovao avy any Ambatondrazaka dia ambom-pionan'ireo vehivavy DORKASY SYNODAM-PARITANY Ambatondrazaka vaovao ny tao amin'ny fitandremana Ambohimangalo Zoara ny valo Martsa lasa teo. Ny vehivavy Vaovao Kristy sy ho modely eo anivon'ny FIARAHA-MONINA nitanjona ho azy ireo amin'ity taona ity. Niry Andrinarivony MBS Ambatondrazaka. Ny vehivavy miatrika ny andro farany io no teny voabasany ny mpitandrina nitondra ny afat'Andriamanitra nandritra ny fampivavahana ny ran'ireo sampana DORKASY SYNODAM-PARITANY Ambatondrazaka vaovao tamin'ity andro ny valo Martsa 2024 ity. Maro ny zavatra mamaika ankehitriny saingy raha samy maika ihany dia aleo maika amin'ny fibebahana hoy ny mpitandrina fa tsy amin'ny hatsarambika na amin'ny antsara-tare. Ndao hanao jeritodika hoy izy sao tsy izay mamaika an'Andriamanitra no tanterahantsika. Fa ina tokoa ny tanjona ho an'ny sampana DORKASY ato anatin'ny SYNODAM-PARITANY Ambatondrazaka vaovao ao anatin'izao fanamarena ny andro hiadina ny zon'ny vehivavy maneran-tany izao. Mamaly izay indrindra Ramatoa Razaferso Lantonienne komity foibe ny sampana DORKASY ato anatin'ny SYNODAM-PARITANY fahadimy Ambatondrazaka vaovao. Tanjonay moa amin'izao andro ny vehivavy valo Martsa izao dia mba ho vehivavy vavolombelon'ny finoana hatrany, ho vehivavy
tratry ny vina izay tariny SYNODAM-PARITANY ary ho vehivavy ho modely ny amin'ny lafiny rehetra tanterahana sy atao. Ary ao anatin'izao fankalazana izao koa dia samy mitondra varotra ho fampirantiana ny amin'ny fahatratrarana izao valo mars izao zay. Ka ny isa-pitandrema ny isa-fiangonana dia samy mitondra izany. Ary ao aoriana ny fampianarana na ny fanehoana fifaliana satria ao anatin'izao ihany koa dia samy manao izay hafaliany avy ny vehivavy isa-pitandrema ny isa-fiangonana ka manana anjara roa na dia na hira mba ho fanehoana fiangonana ny amin'izay fahatratrarana ny valo mars izao. Izany no atao mba ho fampandrosoana rehetra amin'ny lafiny rehetra araka ny efa nolazaina telo ambony. Ka mierin'Andriamanitra irery no entinay rehetra anatanterahana sy anaovana ny asan'Andriamanitra amin'ny mampanompony anay. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena hamalona ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russia dia manao antsoavo amin'ny tokony anajana ireo vakoka iraisam-pirenena any amin'ireo firenena roa ireo. Ny talen'ny vakoka iraisam-pirenena eo anivon'ny UNESCO. Vakoka iraisam-pirenena misy roa lehibe any Ukraine amin'izao fotoana izao no fantatra fa tandindomindosa vokatra izay ady izay onja lalaina raha navy mananasy andry rakoto malala. Sehatra anisan'ny voakitikitika noho ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russia ny sehatry ny kolotsaina. Ny takiny hamerenana ireo sangan'asa 2020 nindramina tamina fampirantiana roa natao tany Milan tamin'ity volana ity ny tompona ndrakitrara kolotsaina Rosiana. Ireo sangan'asa ireo izay mbola hampirantiana ny Milan amin'izao fotoan'izao ary mahasarika olona maro ny mijery izany. Sary hosodoko sy sary sikotra ny ankamaroan'ireo sangan'asa 2020 takin'ny tompona ndrakitrara kolotsaina Rosiana ireo. Ary any amin'ny toeram-pampirantiana lehibe any Milan no misy ireto sangan'asa ireto. Raha nambaran'ny Lazare Elundu, talen'ny vakoka iraisam-pirenena eo anivon'ny UNESCO, dia ina mety tsy hisindra fifanankalozana ara-kolotsaina intsony raha mbola hitohy sy mihamafy ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russia. Anisany atahorana amin'izany no mety ho fanjavona ny vakoka roa lehibe ao Kiev renivohitra Ukraine dia ny cathédrale Sainte-Sophie sy ny complexe monastique de la Laure. Ireo vakoka roa lehibe ireo izay nosokajin'ny UNESCO ho isan'ny vakoka iraisam-pirenena. Anisany nanamarika ny nahaterahan'ny fiangonana orthodoxa Rosiana any Ukraine ny cathédrale Sainte-Sophie sy ny complexe monastique de la Laure. Izany indrindra no antony mampanainy avy eo anivon'ny UNESCO amin'ny mety ho fampitehan'ireo vakoka roa lehibe ireo. Ny antso ireo firenena ampikambana ao amin'ny UNESCO araka izany ity talen'ny vakoka iraisam-pirenena ity mba hanaja ny lalàna amin'ny feno vakoka satria ireny vakoka ireny no apetraka ho lovan'ny taranaka. Tsara ny manamarina fa anisany tafiditra ao anatin'ny mpikambana ao amin'ny UNESCO ihany koa i Russia ary nanaovana antsoavo manokana mba hanajana ireo vakoka iraisam-pirenena ao Ukraine. Nampiantso mpanao gazety androany ny mpanorotsaina tanàna eto Antananarivo renivohitra. Nanesingisiny izy ireo fa tsy nanome fahefana ny ben'ny tanàna indram-bola ao amin'ny knapsa izy ireo. Ny antsiprian'izay avetrany ary eo amin'ny sary sindratsara ny toky raha marola. Mandray atendrony ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra naina Andretsitoaina raha nilaza fa nanome ny antsoina hoe délégation de pouvoir azy ny mpanorotsaina tanàna ahafahany indram-bola atao amin'ny knapsa. Nitondra fanazavana momba izany androany ireto mpanorotsaina tanàna ireto. Dia oka zava fa ny fanomezam-pahefana izay nomeny ny ben'ny tanàna ny volana janoary 2024 nandritra ny fivoriana voalohany dia ny fitrosana entina amatsiana ireo famatsim-bola na investissement voasoratra ao anatin'ny teti-bola fa tsy hoe afaka mindram-bola izy rehefa te hindram-bola. Azavaiko kely izay zavatra izay hoe raha ohatra zany ka misoratra ao anatin'ny teti-bola ilay tetikasa famatsim-bola dia any zany voa afaka manao ny findramam-bola ny ben'ny tanàna. Jerentsika zany ny teti-bolan'ny commune raha tamin'ny taona 2024 manokana
ka hatramin'ny 2024 izay nolaninay tamin'ny faraparany taona moa zany zay tetobola 2024 izay a dia hitanareo ao anatin'ity taratasy ity a dia ianareo ihany angamba dia efa afaka mahita fa ny resaka emprunt na dette zany a dia tsy misy ligne zany hoe foana zany ny ligne mikasika an'izay a ao anatin'io rubrique recette io zany hoe zany tsy misy idiran'ny resaka délégation de pouvoir na fanomezam-pahefana nomen'ny mpanolontsaina mihitsy ity resaka hoe fitrosana ity a ka dia lojika zany izahay raha miteny a fa tsy nandalo ary tsy nomena fankatoavana izany a fitrosana 11 milliards ariary izany tsy mitana ny teny nomeny ingaben'ny tanàna naina andretsitoaina ka tsy magaga raha hafahafa izany findramam-bola izay nataony izany dia miresaka ny ben'ny tanàna atsika andre matonaina andretsitoaina dia hoe ny fidianana ny izy parka ny trosana atao tamin'ny knapsa zay mahatonga nyity resabe nampetsonay anareo ity dia maninona mbola iorinasy io foana hatramin'izao zany a ary maninona tsy avoaka mazava hoe aizary ny bordereau de versement manamarina fa tena nisy marina zany fampivarotana teo amin'ny SMGD sy ny izy park ny commune izany satria izay nolazaina fa antony nangalana ny ndramam-bola teny anivon'ny knapsa ny fantaniana petraka ankehitriny zany dia hoe tena ny vidianana marina n'le izy park ave ity vola 1.1 milliard ariary 11 milliards d'ariary vola miopapana zay nitrosaina teo anivon'ny knapsa ity zany mampametram-panontaniananay amampanolo-tsainanay tianay ihany koa ny manamarika tona fa ny fanarahana nge tany aloha dia hoe fanafoanana n'izy parka zay nidradradradraina takreny indreny na nenjehana ny teo aloha zany fampanantenana nataony ben'ny tanàna tamin'ny mponina Antananarivo nandritry ny fampelezan-kevitra fa tsy niresaka mihitsy hoe izahay andeha ivedirina iverina ividy an'ilay izy parka indray tantara mbola itoy satria laza ireo mpanolontsaina tanàna ireto fa tsy anaiky ny gabraraka eo amin'ny fitantanany commune Antananarivo renivohitra ny avaka kosa ny fanamariana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny zony vehivavy tetsy Anosy be androany tamin'ny alalan'ny fampianarana maha-olona no nentina nanamariana izany ka nafahan'ny vehivavy maro avy amin'ny tokantrano sahirana ny sitraka fampiofanana sy fanampiana avy amin'ireo malala-tanana avy eto an-toerana sy ireo malagasy mpila ravinahitra avy any ivelany ando miaratiana tokra marola afaka mampandroso ny firenena araka ny toe-tsaina nanana ka ampitsy zany amin'ny taranaka ny vehivavy maro anefa ny sakana tsafahan'izy ireo mivelatra sy mandroso anatrarana an-tanjony eo ny fiaverana ny vehivavy ho fanaka malemy tsy mahavita ny ninina ny risetra menjady aminy na ara-tsaina na ara-batana na ara-moraly eo anivy ny tokantrano sy ny fiaraha-monina misy any koa ireo vehivavy ho fatotry ny fahasahiranana sy ny fantrana any ka tsy mahavita mitady sy mikaroka zavatra ahafahana mahaleo tena sy miasa mpiroborobona ny fiainany mila apetraka amin'ny toerana sahaza azy ny vehivavy mila fanohanana izy hanana ny fanantenana ka hitondra fiovany izay indrindra no tanjona nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy teny Anosy be androany vehivavy avy amin'ny tokantrano sahirana 5 ka hatramin'ny 7 taona no nahazo sy ny sitraka fampiofanana amin'ny fampivelarana maha-olona sokajy telo lehibe no ndinihana niditra izany atao ny ara-panahy ny mikasika ny fampivelarana ara-tsaina sy ara-moraly ary ihany koa ny fahasalamana ireo no singa fototra maha-olona zany hoe ny ara-batana ara-tsaina ary ny ara-panahy raha tsy miainga amin'ireo isika dia tsy afaka ny tondra fanovana eo amin'ny lafiny maha-olona dia hita aloha fa tena vehivavy mbola ao anatin'le hoe fahasahiranana mbola vehivavy le mbola voafehy anatin'le hoe mitady an'izay ivelomana zany mbola voafehy an'le hoe tsy afaka mivelatra misehatra fa mbola repitra anatin'le fahasahiranana amin'ny fiainana andavanandro zany tsapaloha fa tena sahirana ny vehivavy tonga teto androany ary tsy manam-pasahiana ny antony mety hoe le fandemen'ny fiarahamonina anazy ve na le zavatra tena tsy misy tsy fahampiana fa tena hitanao hoe kely ny risika tena hoe mila fanohanana ara-moraly izy ahafahany mandroso tsy janona amin'ny fampiofanana fotsiny ihany fanomena fahafahana mitady vola ihany koa reto vehivavy reto isy ny fanaraha-maso atao azy ireo ahafahany manatratra ny tanjony ka tsy hankin-doha amin'ny hafa intsony ankoatra ireo dia nisitraka fanampiana vokatry ny fiara-mienta ny olona maro atao ireo malagasy mpila ravinahitra any ivelany mifondrina amin'ny arena Frantsa sy avy eto an-toerana izy ireo kojakoja sy sakafo ilaina amin'ny andavanandro no natolotra tamin'izany
Ny fandarana Global News avy hatrany sy no arainao aorin'izao fampahalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa no anarainao ndray ny fandarana aona marina ary ny ronan-tsary iray amin'izao atotry ny impiasanao. Aorin'izay fandarana anankiroa izay sy dia mitondra ny lohateny hoe un crocodile milliardaire. Ny sampana fampahalalam-baovao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Veloma tompoko.